nandrotsaka ny fangatahnay misy fangatahana roa samihafa voalohany natao tamin'ny teny malagasy de namendray moa zareo ataovy amin'ny teny frantsay de natao ndray koa amin'ny teny frantsay reto zany aloha fangatahana de atao arinan'izay nahazo valiny zay hoe nono ny fandaminana kely aloha de miandry de niandry zay de tiandray zany zay miandry zay de tato arina ohatra somary gaga ihany zay satria maheno hoe tsy hoe nahazo ihany nahazo zao de ozy zay ary sao de adino ary tsika zany hoe itsika voalohany za mino fa tsisy olona nametraka voalohany akoatra anay raha tena marina satria raha mars no nandray ny fitondrana andray matofoloha de avril zany hoe tsy tapabolana akory zany raha ataoko angamba hoe 21 mars tany hoany nandray fitondrana andray matofoloha de 8 avril de efa tonga ny anay zany hoe azonay an-tsaina zany fa tokony hiara iainga amin'ny fiovana ny fanatsarana amin'ny sehatra ny fanabeazana satria eo amin'ny fotoana mety anomboka ivoarana arak'izay fivoarana zay aloha amin'ny anankiray de rehefa niandry zay mbola tsy nisy ihany lay valiny satria hoe miandry kely raha ity taratasy eto am-pelantanana ray ity de io fa ela zany hoe miandry kely zany de nefany raha mbola tsy nisy zay zavatra zay de niandry ihany moa zay de tonga indray de hoe totra sao de tokony mba ho apatsahivona indray reto olona reto hoe adinonareo ve zahay de nanao fangatahana indray moa zay hoe marina fa be ny herena sao de mba adino zay satria efa be ny olona eno ihany hoe nahazo de nisaorana Jehovan-Andriamanitra moa namaly zareo hoe tena ao anatiny zavatra ilaina tokoa ity telefanabeazantika de mahazo ianareo mahazo ary ny fréquence rehetrarehetra de efa azo amin'izany fotoana zany canal 54 izy de efa ato daholo moa ny fréquence rehetrarehetra sy ny sisa ary nahazo fianahazo tsy hoe ministère rerina ame fa hatrany amin'ny omerta de samy name alalana avokoa ame reto am-pelantanana reto koa ny taratasy am'izany zany tsy midika fa tsy hoe efa nahazo de ndeha anao zany tsikako mbola tsy nanoandrana mihitsy tsy satria nisy ny fandamina ny fanjakana zany hoe voavetivety indray zany nohony le fampatsahivana no azo le anankiray de efa tonga indray ilay hoe misy fandaminana atao ary tsisy maratsy ny fandaminana nge indrindra ho anay mpanabe za de manaiky ny fandaminana ary za de manaiky fa zay le atao hoe fiovana raha tsisy tokoa moa fandaminana fa samy anao zay daniny kibony olona tsirairay za raha nahita nijery vaovao de nahita tsara mihitsy hoe misy ange olona tsy vonona am'ilay télévision akory tsy manana fitaovana akory fa de moatra ny zavatra rehetra hoe mangataka licence zahay azo licence anokatra télévision nefa misy am'izay hoe misy fandaminanao tsy adala fanjakana ary ny école leptinia de tsy sokajiny mamaly fa sokajiny manaiky fa miandry pitonina ary manatena fa zany any télévision tokany ho fanabeazana eto Madagasikara zany de mino sy manatena fa tsy ho sakana angamba satria tsisy zavatra ratsy ho atao ao tsisy inona atao ary nao amin'ny fanangatanay inge de mipofonay tsara mihitsy hoe izahay de manaiky tanteraka ny lamo mapetraka ny fanjakana tsisy olona ambony lalàna zany mihitsy naiko raisiko teo hoe tsisy olona ambony lalàna zany le alalana zany hoe raha isokatra anay ohatra raha mahazo an'le tena alalana définitive anareo mametraka an'le boky nandraikitra izy na le antsoina hoe cahier de charge vonona am'izay ve nareo hoe de tena afaka misehatra an'izy tokoa sa de mbola isy fotoana hafa ndray satria na ny mpiainao atsika koa raha nge zao mba mety lina hoe rovina ihany zany fahita lavitra ny TV efa vonona tanteraka zay ary amin'ny fomba raitra angamba raha tsy diso satria raha malala petiny koa nge tsy de manao zavatra ratsiratsy anala baraka amin'ny fanjakana zany mino zay fa efa vonona tsara fa de miandry fotsiny hoe raha oviana ary za mino fa tsy ahakitra io satria lama fandaminana na tsara nge no atao fa tsy hoe etraketraka ny afy fa za mino fa tsy ahakitra de na mbola mahakitrahakitra koa ary de miandry pitonina tsy asina problème tsy asina olana fa miandry fa ny zavatra tiako fotsiny apetraka de zao
matombola misy mahasarym-piaro foana le teneniko hoe maninona ny olona zay eritreretinao hoe olona tena ambony a mahita olona madio tsara anaty voiture mety mana eritreretinao hoe manany ampy a nefany a mihinana sakafo zareo io ataoko fana mihinana sakafo anaty voiture de maninona no arina eny velany rehefa aveo zany hoe le voiture zareo tiany adio fa maninona ny tokotanino anariny fako na ny sisin-dalana be de be moa zavatra famoafao hoe hita amin'ny ankapobeny zany mahatonga anay anao an'le hoe toromarika kely alohan'ny journal ny télévivant reny tsy ajejona na fisehovana mahay a fa ao anatinay ny atao hoe fanabeazana de mahasarym-piaro anay zany rehetrarehetra zany fa raha ohatra ka nisy meloa io tele fanabeazana io zany hoe hoan'ny tsirairay nisy ny aloha io a de taoko angamba be de be ny zavatra nampandeha tsara ny firenena satria be de be ny zavatra atao ao anatin'izay tele fanabeazana zay a ikolokoloana ny any velany akoatra ny ikolokoloanao a ny ao anatin'ny sekoly zany rehetra moa tafiditra ao anatin'ny tontolo hoe fanabeazana daholo hoe fampahafantarina hoe zao ny tokony fahaiza-miaina zao ny tokony fifanajana zao ny tokony zavatra isan-karazany mihitsy ary akoatran'izany mbola misy fandaminana be de be tsara mihitsy a ao anatin'ilay zavatra ho atao amin'ny télévision enina de hoe na ny karazan-kira avoaka ary de misy mamaritra zavatra fitezana avokoa ka ny zavatra tokony hoe adevitra moa ny atsika menada hoe sao de diso lasa lavitra loatra le fomba famaritanareo an'le tontolo fanabeazana satria amin'ny vanim-potoana tahako zao a miazakazaka le resaka atao hoe dokam-barotra de iny ndraindray no mahavoasarika ny sain'ny mpanaraka na ny tele na ohatr'izany de miditra amin'le resaka hira mantsy a na hoe raha varinana sondrinao anatin'le fanabeazana ianareo sao de apahan'olona vitsy indray satria no lasa manaraka n'lisa de azo antoka mihitsy de asarika ny betsaka ihany za matoky fa hotian'ny olona io sady voalohany voanomboka eto Madagasikara anyvelana inge zany zavatra efa misy betsaka raha tsika mahita amin'ny canal saty be de be mihitsy ny zavatra fanabeazana ao aminy ary mibahana kokoa ary lara-pamena ho azy mihitsy ny atao hoe akizy moandry zareo anyvelany tsika manam-pitiavana akizy fa tsy tena mbola tsapako hoe tena ty tsika manam-pitiavana zanaka fa za mahita fa afa mihitsy ny fijeriny zareo anyvelany zay hoe efa somary diso mivoana loatra indray ary angambany a hoe malalaka loatra indray ny akizy ka zany zavatra ketratra zany ho alamina ao anatin'io rehetrarehetra io de za matoky fa lina am'izany malagasy fa mbola tsy misy de tsy hitan'izay ho atao ary za koa matoky a fifameno amin'ny télévision zay efa misy eto toerana ny zavatra ho ataon'ny école leptini zany hoe ho atsaraina ny ao aminay a de efa meno amin'ny an'ny hafa ary ny riko a de iara-iasa aminay ny télévision rehetrarehetra mba ahafahantsika satria tanjona ray inge nitovizany ny anay no mitondra titre fotsiny hoe fanabeazana fa na de ny télévision mandeha reo nge fanabeazana ny raha ny tena te hoe nirahira zany tsy midika hoe tsy andeha eo daholo zany zao rehetrarehetra zao fa misy sokajiny zavatra kosa ohatra kosa hoe tena fa mikoloty fotsiny le olona de mbola olefana eny efa zay tele fanabeazana azoazo le ohatra fa ny zavatra kosa de tsy ho tara ny fivoarana fa alina ndrehetra za mino fa misy soava koa mba hijeriny tele matetikaatsara jeryrehetrarehetra mihitsy satria zay ny ao anatin'ny serasera tsy afaka hieritreritra ny hoe satria viva ohatra de tsy jery efa tsy viva zay le fivoarana takin'ny fiainana ihany koa tsy fantatro hoe tafiditra ao anatin'ny mety ho andraikitra sa ao anatin'le fiheverana ihany koa hoe misy eritreritra ny aminao na fitiavana ifampizara hoe mba manampy ny tompona andraikitra eo amin'ny akoatran'izao resaka fanaovantsika zao mantsy mino fa misy tompona andraikitra tonga mahatsapa any hoe misy hevitra vaovao avy amin'ny raha matotalehan'ny lepetini andezy mba ho alaina iara-iasa araka ny rafitra ofisialy mihitsy maninona moa raha misy mieritreritra hoe
tsy mba mendrika an'izany toerana ministry ny fanabeazan'izany le raha matora mahita mais c'est soif tsy mety amiko za zany zavatra tena tiako ny za zany aloha de politika ny fanabeazana politika ny fampianarana reo ny tena tiako tena ao anatin'ny foko tena tia ahy fa tsy mbola nanofo zany ministre zany ary tsy neritreritra an'izany akory satria ny zavatra tsy de tiana tsy eritreretina angamba za tsy haiko ny hevitra aposaka ohatra zao de fa tokony ho ampy ifanoana tanteraka ary za mety manaiky raha ohatra ka hoe ilaina ny zavatra fa ty amiko zaraina amin'ny hafa ary mizara mihitsy moa de ka miheveriny olona fa mety fa tsy hoe ajejona koa de ekeko zay izara fa leka tena aka titre hoe arak'izay eritreretinao zay hoe ianao ve anaiky raha atao ministre za tsy manaiky raha atao ministre na de filopoko tany ary tsy anaiky ka satria marina tokoa satria samy manana ny antsony hoan'ny samy manana ny antsony ary tsy hoe manapaka ny monsieur soafa fandengy jereny raha ohatra fotsiny hoe akizy ny anangy tsy akizy hoe ronjato na telonjato fa amin'arivony zany mpianatra le pitiny zany voalohany indrindra ao anatin'ireo mpianatra reo misy ny tsy mpanao politika ary nyfaharoa arakaraka an'izany de misy mpanao politika ary nefa tsy mitovy ny sokajy politika itovizany ndray aman-dreny ohatra zany de am'izay fotoan'izay de tsy mety mihitsy tsy mety amin'ny toerana misy anay le izy na de hoe tsy de tia fotsiny raha tsy mety amin'ny toerana misy anay le izy fa zay zany tokony hipetraka foana